mbola ho ampitomboana ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Manolotra vahaolana ho anao ny fanahy masina. Manolotra vahaolana ho anao ny fanahy masina. Ny nofinainantsika anio atao amin'ny filazany tsara araka ny Matio 10:9-20 hatramin'ny 20 dia maneho amintsika ny iraka izay nanirahan Jesoa ireo mpianatra fa izay. Ao anatin'izany iraka izany dia ambara fa iraina ho tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodia ny mpianatra. Ambara fa iraina ka mety hiara-pahoriana ho didinim-pahavalo ny ireto mpianatra izay iraina ireto. Tsy sanatria iraina ho any amin'ny fahafatesana akory izy ireo, fa izay mihitsy no lalan'ny fanirahana anehoana fa misy fanahy masina manolotra vahaolana ho azy ireo. Ao anatin'izany iraka ho didinim-pahavalo izany dia feno fanahiana ny mpianatra iray, fanahiana miompampana, fanahiana miteraka fahasahirana-tsaina ary mety hiteraka fisarahan-tsaina mihitsy koa aza. Eny, fanahiana mety hiatra manaina, alaina sary an-tsaina amin'izany zanak'ondry, alefa eo ampovoan'ny ambodia, mety tsy ho tafavoaka velona mihitsy zany. Kanefa ity nofinaina ity dia mampanantena fa ho amin'ny olona ao anatin'ny fanahiana lalina toy izany indrindra no hiasany ny fanahy masina manolotra vahaolana ho azy. Izany no nahatonga an' Jesoa amin'izay hiteny manao hoe aza manany amin'izay fomba hitenenanareo na izay holazainareo fa omenanareo amin'izany ora izany izay holazainareo. Ambara eo fa ny fanahy masina no ho tonga zary vahaolana ho azy, ka hitenenan Jesoa hoe tsy anareo no miteny fa ny fanahy rainareo no miteny ao anatinareo. Ilay fanahy masina antsointsika hoe parakleto, ilay fanahy masina izay mpampahery, mpampianatra, ilay mpitaridalana no indro hitarika ny mpino eo anatrehan'izany fanahiana lalina izany. Ilay fanahy masina parakleto no antsoina hanakaiky ny mino, no antsoina hiaraka amin'ny mino, ary indrindra ho vahaolana ho an'ny mino mihitsy. Ho setrasetrain'ny fitsarana izay misy ny iraka, na ny fitsara-pivavahana, ny synedrio na ny synagoga, na ataontsika koa hoe ny fitsara-piangonana, na ny fitsaran'izao tontolo izao, ny fitsara-panjakana, ny fitsara-pahefana, ny mpanapaka sy ny mpanjaka araka izay voalaza eto. Kanefa tsy anam-panahiana ny mino satria eo ny fanahy masina vahaolana ho azy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsaroa fa tsarain'ny olona isika mpanompon'Andriamanitra izay nirahan'Andriamanitra, tsarain'ny olona ny fiangonana, tsarain'ny olona ny kristianina tahaka izay efa nitsarain'ny olona any Kristy raha teo koa. Kanefa mampanantena antsika fa ny fanahy masina dia vonona hanolotra vahaolana ho antsika, hanala izay rehetra fanahiana amin'ny fotoana izay matery anao angataon'ny fanahy masina ho vahaolana ho anao, amin'ny fotoana izay ahatsiarovanao ho tapidalakale,
angatao ny fanahy masina hanolo-tsaina anao, ampianatra anao, hitarika anao, hanome vahaolana ho anao. Matoky ny fanahy masina ry havako fa miasa mahery eo anivon'ny mpino izy, araka ny teny izay efa notenenin' Jesosy fa izay. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay fanahy masina, ilay fanahy masina mpampahery, mpitari-dalana, ilay fanahy masina vahaolana ho anay, ao anatin'ny fotoan-tsarotra, ao amin'izay mahavery ny fanantenanay, ao anatin'ny fotoana izay mampanahy anay. Dia sofa teo ianao, ilay miteny ao anatinay, manolo-tsaina anay, manolotra vahaolana ho anay. Tario lalana ary izay tompo ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao, hahay andray ny fanapahan-kevitra tsara feno fahendrena, amin'izay hitantananay ny fiainan'ny fiangonana, hitantanana ny fiainan-tokantrano, hitantanana ny fiainam-piarahamonina sy ny fiainam-pirenena mihitsy ahy. Tario amin'ny fanahy masina ireo tompon'andraikitra rehetra, na ao ara-piangonana, ara-pivavahana, na ara-pahefana, ara-panjakana izany. Mahatoky manana anao zahay, ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen.